Zazavavikely 7 taona no naolany mpitandriny filaminana tao amin'ny fitombenany izay nitranga tany farafangana tany tamin'ny ity herinandro ity ary isany mampalahelo anireo fianakaviany moa ny zavatra izay nanjoy an'ity zazavavikely vao 7 taona monja ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa atsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha fanolanana no iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andaholo fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto rehefa samy nitaraina ny rehetra ny amin'ny tsy fampiny rotsakorana izay tena hita fa nanano sarotra tamin'ity taona ity dia nisy an'izay rotsakorana izay ihany koa ny tany androy tamin'ity herinandro ity izay isan'ny nahafaly ny mponina tany an-toerana moa izany fisiny rotsakorana tany androy izany satria amin'izao ankehitriny izao raha mahita sy raha mahalala fa noho ny tsy fampiny izay rotsakorana izay dia tena mafana dia mafana ny andro ary mila tsy ho zaka mihitsy izany hafanana ateraky ny tsy fahatongavany oranandro izany nefa efa tena fotoana ny oranandro izao ankehitriny izao fa mbola manano sarotra ihany ny ahatongavany izany noho ny afitsoko ny doroala sy dorotanety maro no isan'ny antony iray lehibe no tena mahatonga an'izany hoe fiovavan'ny toetry ny andro izany eo amin'ny resaky ny tsy fandriampahalemana indray fanafiana mitampiadina kaso-poin iray teny amin'ny tetezany bekiraro izay voatafiky ny jolay mitampiadina vao haingana tamin'iny androny afako maliny tato ato raha teo dia tena nahitana sy nahenona an'izay trangana fanafiana mitampiadina izay foana izay tsy mitsahatra nahazovahana tato ato zay na dia efa miezaky ny manao aintso zavatra aza ny mitandriny filaminana mba hamongotra anireo tena tomponantoka amin'izay fanaovana fanafiana mitampiadina izay fa tsy mahasakana azy ireo ny tsy hanohy any atsaratsiny izy ireo ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao ka lasa mandry andriranantsy ny vahoaka amin'izao noho ny afitsok'izay fanafiana mitampiadina sy ny asanjolahy izay efa tsy tako navenina amin'izao ankehitriny izao ny mahakasika ny voka-pifidianana ofisialy indray dia nizotra tampilaminana ho an'ireo komina manodidina ny renivohitry nanara-dalàna amin'ny ankapobeny ny famoahana ny voka-pifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ho an'ireo komina manodidina ny Antananarivo renivohitra hoy ny kandida ben'ny tanàna izay naneho ny heviny nandritra ny famoahana ny vokatra ofisialy teny anosy hampidina sarandalana sy ny vidin'ny PPN ve ny fidinan'ny vidintsoloka io ny fantanina izay napetraky ny olom-pirenena raha ny mahazatra dia rehefa miakatra ny vidintsoloka dia miakatra ny sarandalana sy ny vidin-javatra eny an-tsena izany hoe misy fiantraikany eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy ny vidintsoloka nanomboka tamin'iny andro ny afako maliny dia hita fa nahitana fienana ny vidintsoloka eny amin'ny tombon-dasantsy izay mahazatra eny fa na dia kely aza izany dia efa nahitana fienana fotsiny arak'izany mety antenaina ve fa hidina ny sarandalana sy ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro atsy ho atsy mandra-pahoviana io fidinana io sa mety mandalo miserana fotsiny satria fantatsika fa miankina amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisampirenena izy io na izany na tsy izany dia lanja miakatra ny fiainana ary Madagasikara tsy maintsy mandroso ho iatrany rabera ny randrana sindikaly indray dia nilaza mazava tsara fa hanohy ny fitakiana na eo aza ny sakantsakana samihafa no sakana ny mpitandriny filaminana ny hetsika saika ho ataon'ny randrana sindikaly izay hitakiana ny zon'ny mpiasa teny faravohitra sy teny Antaninarenina tsy hitsahatra amin'ny fitakiana izy ireo raha tsy voavaha ny olana momba ny sosialy ny mpiasa malagasy araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'iny andro ny omaliny
na eo aza ny tsindry sy ny raha matahora samihafa izay mahazo izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Mpanolotsaina Rahalambo Mahay Toavina mitohy ny tolona ho an'ny tany-tandalàna sy ny mangarahara. Tsy miova amin'ny foto-kevitra ny joroana fa ny fampanjakana tany-tandalàna sy ny mangarahara ara-pitantanana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no himasona amin'izao fotoam-piasana vaovao izao, hoy hatrany ny mpanolotsain'ny tanàna Toavina Rahalambo Mahay taorian'ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina tamin'iny androny afako mahaliany. Mitohy araka izany ny tolona ary fampandrosoana sy ny fijerena ny mararin'ny vahoaka no laharam-pahamehana hoy izy ireo hatrany. Antenaina araka izany fa tena ezaka amin'ny fampandrosoana no tena imatimatesiny olom-boafidy ireo ao anatin'izao 4 taona manaraka izao mba hialana amin'izao fantrana lalina izay mahazo ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao. Itsinkinan'izay raharaha naherisetra ny aro fanolalana izay nisy tany amin'iny faritry ny fanafangana iny. Fantatra fa zazavavy kely izay mbola 7 taona monja no naolany mpitandron'ny filaminana tao amin'ny fitombenany. Nitarena mafy ilay zaza ary niova hatramin'ny famindrany lasa misababaka rehefa mandeha tany amin'ny komina Evato distrikan'ny Farafangana no niseho ity raharaha ity tamin'iny androny alakamisy lasa teo iny. Raha ny nambaran'ireo nanatry maso dia nolazainy ety farany fa mitady mpanampy an-trano izy ka io zaza io no nalainy hiasa ao aminy. Andro alina izy io no tonga haka azy tany amin'ny ray aman-dreniny ary naveriny tany amin'ny fianakaviany ilay zaza rehefa vita ny filan-dratsiny. Efa eo am-pelantanany manam-pahefana ny raharaha amin'izao fotoana izao ka dia andrasantsika eto no mety ho tohin'ity raharaha fanolanana ankizivavy kely ity. Tena habibiana ny trangan-javatra tahaka an'izany. Ianao mpitandro filaminana izay tokony andriankina ny fandriampahalemana sy natao hitokisana indray no manao fihetsika mamoafady tahaka an'izao amin'io tsy mba ankizy vavy efa lehibebe fa ankizy vavy kely mbola 7 taona monja no anaovanao an'izay asa fanolanana izay. Ka tokony handraisana fepetra ny mahakasika an'ity raharaha fanolanana ankizy vavy kely izay mbola 7 taona monja tany Farafangana ity. Ary ho anareo ray aman-dreny ninona ny fahasahiranana sy ny fitiavana vola ny zaza 7 taona izany dia tsy tokony efa hiasa tahaka an'izao nanampitam-bazan'olona hampiasa ny zanakanareo izao fa ankizy tokony mbola hianatra izany ary zo ny feno tanteraka izany hisitraka ny fampianarana izany fa ny ankizy tsy ampy taona tompoko dia tsy tokony ho azo ampiasaina fa voararana lalàna ary fantatry ity manam-pahefana ity tsara izany fa voararana lalàna ny mampiasa zaza tsy ampy taona izany nefa dia izay no entina nandresy lahatra anireo ray aman-dreniny ity zazavavy kely izay mbola 7 taona monja dia rehefa aveo naolany ity. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.